Ampitsikina indray tompoko lahy sy tompoko vavy nanolorana anao ny arahaba mba pirarijo ao anatin'ny fanarahana izao fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Matv izao ka asaina ianao araka izany anaraka ireo tatim-baovao nangony ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Isa taratsika azy dia makasika ny sachet plastique. Androany no mifarana ny fampiasana ny arina plastika latsaka ny 50 micron. Tsy afaka paisana intsony araka izany ity karazana arina ity manomboka arahapitso ary tsy tokony ho hita eny an-tsena intsony. Ilatsaka araka izany ny sazy ho andreo izay mini mandika ny lalàna. Androany nefa dia tsikaritra fa mbola betsaka ireo mpivarotra no mampiasa izany teny an-tsena ary misy amin'izy ireo tsy mahafantatra akory fa androany no fe-potoana farany ahafahana mampiasa ity arina ity. Fanadihadina. Araka ny didim-pitondrana vaovao nivoaka ny volana febroary teo dia androany no mifarana ny fampiasana arina plastika latsaka ny 50 micron. Manomboka rahampitso araka izany dia ilatsaka ny sazy ho an'ireo mini mbola manafatra, manamboatra ary mampiasa ny arina manify latsaka ny 50 micron. Tsy ampy nefa ny serasera mahakasika ny tsy fampiasana intsony ity karazana arina plastika ity satria ny ankamaroan'ireo mpivarotra no tena mbola mampiasa izany amin'izao. Io no ampiasaina isanandro. Ny mpivarotra hena, vary, ireo mpivarotra ny masaka, voankazo efa voatetika no tena mampiasa ity arina manify izay miova endrika tsy misy tahony intsony ity. Ho an'ity mpivarotra mananasy ity izao dia tsy mahafantatra fa androany no farany ampiasana izany. Manambara ihany koa ireo mpivarotra fa tokony hanome vahaolana ihany koa ireo tompon'andraikitra ahafahana manono ny arina plastika. Raha ny nambaran'izy ireo manko dia tena singa iray ilaina be amin'ny famonosana entana ity arina manify ity. Tsy ahivina fa ho fiarovana ny tontolo iaina no nandraisana ity fepetra tsy fampiasana ny arina manify ity.